Aleloia, aleloia. Mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio sabata 12 ny volana novambra 2025. Ry ava-malalao amin'ny tompo, anio isika dia andray tenin'Andriamanitra ohatran'ny mahazatra rehefa avy eo rehefa avy mivavaka isika midiran'Andriamanitra aloha isika dia avy eo tsika andray tenin'Andriamanitra ampaherezan'ny fanahy masina antsika. Sorantsika ny tompo satria mbola tombonandro omeny antsika ny fahavelomana toy izao ahafahantsika miaino ny fampianarana sy fampaherezana avy amin'ny fanahy masina, ary izy mihitsy no mampianatra fa zaho dia fitaovana fotsiny ihany. Ka mangataka aminao tompoka ary vavaka amiko aloha alohany andrasantsika ny teny izay omeny fanahy masina antsika anio. Oka mihitsy ianao hivavaka hiantso ny tompo mba hampisokatra ny masom-panahinao ary tena ny tompo mihitsy anie no hiditra an-tsehatra aminao amin'ny fotoana izay iaonantsika eto, satria izay no faniriantsika dia ny iaona amin'ny tompo ireriany. Hivavaka isika tompoko hiantso ny fanahy masina hanatrika izao fotoana izao alohan'ny andrasantsika tenin'Andriamanitra. Hivavaka antsika tompo. Jesosy tompo, misaotra mankasitraka anao. Mideranao Jesosy satria Andriamanitra velona sy mahery ianao. Ianao ilay Andriamanitra tomponay. Ianao rery ihany koa ilay fanahy masina. Ianao rery ihany Jesosy ilay telo fa iray. Ka indreto izay tompo miantso anao amin'izao andro alina mangina izao. Mangataka ny famindramponao tompo ary mangataka ihany koa ny fanatrehanao.
atreo zay Jesosy amin'ny toerana misy anay tsiraray avy. oka ianao tompo hiditra an-tsehatra Jesosy amin'ny fiainanay tsiraray avy Jesosy satria mila anao izay. Ianao tompo no afaka anovanay. Ianao Jesosy no afaka anamboatranay. Fa tsy mahavita tena izay Jesosy. Tompo malala ho niranao aoka andrakotranay. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa maty Satana rehetra izay mitady hanafika anay dia adorako amin'ny ranao zany Jesosy, tsy manan-kery tsy manam-pahefana eto izany fa avy nandavaky ny elo. Miala ny devoly mpanampitsofina rehetra adorana amin'ny ranao zany Jesosy avy nandavaky ny elo izany. Miala ny devoly manampina maso sy ny saina ara-pana rehetra dia potehana amin'ny ranao zany Jesosy avy nandavaky ny elo izany. Miala koa ny fanaratsy rehetra izay mitady hanafika amin'ny lalan'ny écran dia potehana amin'ny ranao zany Jesosy nandavaky ny elo ny plasinareo. Tsy manatretinao loatra tany efa resy anareo. Fa ny ranao tompoka ny andrafitra anay tsiraray avy. Oka anao tompo hiasa donakao tsiraray avy Jesosy mba tena ho voavolo ny teninao sotokoa. Ho voavolo ny teninao sotokoa ny fanahinay tsiraray avy. Mangataka aminao fanahy masina hiditra an-tsehatra. Oka anao fanahy masina no ampiteny eto. Fa ny tena dia fitaovana fotsiny ihany. Za dia hietry ambany dia ambany fanahy masina fa mitenena amin'ny alalako ianao. Oka koa anao fanahy masina ampisokatra ny masom-panahazanakao tsiraray avy ka tena iova ny fanahy masina. Tena iova ny fanahy masina ny zanakao tsiraray avy. Ianao no manamboatra, ianao no manova, ianao no mitantana ary ianao no miteny aminay. Ka mitenena fanahy masina amin'ny tsiraray avy, amboariny tsiraray avy mba tsy handeha araka ny fisainana, nandeha araka ny nofo fa handeha araka anao fanahy masina. Ka sandratrinao Jesosy malala oderainy ianao ka mitenena tompo ny voninahitra dia ho anao iray Jesosy ianao lay masina sy mahery hatramin'ny taloha indrindra saketria mandrakizay donia misaotra ray malala o. Alleluia. Amen. 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 Misaotra ny tompontsika ny amin'ny vavaka izay vitantsika teo tamin'ny fiandohana dia zao tsika andray tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra izay ho raisintsika an'io zany dia momba ny amin'ny fanahy masina. Momba ny amin'ny fanahy masina. Tamin'ny heriny isika dia nijery momba ny amin'ny ilay hoe virjina 10 zany. Ilay 5 endry dia 5 adala. Dia aniotsika zany dia mbola toizantsika zany ny momba ny tenin'Andriamanitra, momba ny amin'ny fanahy masina satria nazava tsara tamin'ny heriny momba ny amin'ny hoe ilay solika fitaiza dia ny fanahy masin'Andriamanitra zany ny solika fitaiza. Dia anio zany isika dia hijery indray ny amin'ny hoe ilay fanahy ratsy zany, ry havana. Misy ny fanahy tsara ary misy koa ny fanahy ratsy. Isika zany tena tokony hoe anana ny fanahin'Andriamanitra isika zany. Ahoana moa no hoe tokony anana antsika ny fanahin'Andriamanitra satria isika dia zanak'Andriamanitra noforon'Andriamanitra ary notsofin'Andriamanitra ny fofinaina nataony amintsika izany. Izay ilay hoe ny fanahy iray ny ao anatintsika nefany kosa ho tsapantsika tsara. Fa raha tsy mandeha araka ny tompo isika dia io fanahy io overany amin'ny elo io. Tompoko overany amin'ny elo io fanahy io. Ary amin'ny tenin'Andriamanitra dia manazava marina mihitsy ny tenin'Andriamanitra fa i Jesosy dia noho efa vita batisa Jesosy izay vao nidina ny fanahin'Andriamanitra toy ny voromailala nipetraka teo amin'ny Jesosy. Satria Andriamanitra ilay fanahy masina ary Jesosy dia zanak'Andriamanitra ary Maria dia ny fanahin'Andriamanitra no nitoetra tao anatin'ny Maria. Fa Jesosy no efa teraka dia tsy maintsy tonga olona aloha izy. Dia avy eo izy alohany anaovany asany dia zay ny fanahin'Andriamanitra vao nidina tahaka ny voromahery voromailala azafady teo ambonin'ny Jesosy. Afaka jerentsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matthieu toko voalohany aloha manambara ny amin'ny Maria zany nanambara tenin'Andriamanitra ny amin'ny Maria hoe Jesosy zany dia tao anaty kibo Maria izy avy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ny tenin'Andriamanitra toko dia azavaina araka ny verset avokoa mba tsy hoe iza nono nefa ny tsy marina ny teny ambara. Tsy mety satria manjary lainga raha ohatra amboarimboarina ny tenin'Andriamanitra. Tsy maintsy marina ny teny avoaka ny vava eto zany satria ny fanahy masina no miteny za dia fitaovana fotsiny ihany ary amarinina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra.
eto zany alohantsika andray an'le momba ny am'le hoe fanay ratsy de o raisitsika ny atao amin'ny Matio toko voalohany afaka mandrainao tenao Matio toko voalohany 9:20 de ovakiko ny tenin'Andriamanitra amin'ny anarany hoe toy izao no naterahany Jesosy Kristy rehefa nanaiky ny fofombadiny Josefa azafady averindrim-pandeha toy izao no naterahany Jesosy Kristy rehefa nanaiky ho fofombadiny Josefa i Maria reniny Jesosy dia hita fa nitoejaza avy tamin'ny fanahy masina izy raha tsy mbola nivady izy roa. Amen. Io zany le hoe ny fanahy masina mihitsy no tao anaty kibony Maria zany. Nefa nisy Josefa mbola tsy nifanambady. Dia noho neveo no efa teraka i Jesosy dia tsy maintsy izy nanaraka ny didin'Andriamanitra, didiny ihany koa satria tsy maintsika zany manaraka ihany koa an Jesosy zay zavatra natao tety ambony tany. Izy lay modelitsika. Jesosy izany. Izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra tonga eto amin'ny ho avy Jesosy fa tsy maintsika manaraka an Jesosy lay ho avy any amin'ny rao alanitra. Ao amin'ny toko 7 atao amin'ny Matio dia Jesosy natao batisa tao amin'ny rano ny Jordana. Zany hoe ony rano mandeha zany natao batisa i Jesosy. Natao batisa tao amin'ny rano ny Jordana i Jesosy. Dia teo amin'izy natao batisa izay vao nidina afaka vakintsika zany. Afaka vakintsika zany ao amin'ny Matio toko 7 eo amin'ny 9:20 afaka vakinao fa raisiko fotsiny eo amin'ny 9:5 ka hatramin'ny 9:40. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Nefa namaly azy Jesosy hoe azafady aloha tapahakely eto zany dia i Jaona zany no nandà anao batisan Jesosy. Anao batisan Jesosy fa Jesosy zany namaly any Jaona hoe Jaona mpanao batisa hoe 9:20. Nefa namaly azy Jesosy hoe ekeo ihany ankehitriny fa izao no mety amintsika mba ahatanteraka ny fahamarinana rehetra. Dia nekeny izy. Ary raha vao vita batisa Jesosy dia niakatra avy tao amin'ny rano avy hatrany ary indro nisokatra taminy ny lanitra ary hitany ny fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala nakeo amboniny. Amen. Hitanareo zany. Eto zany dia teo zany no nefa vita batisa Jesosy dia nidina izany sokatra zany lanitra dia nidina tahaka ny voromailala nakeo ambony zany ny fanahin'Andriamanitra. Amen. Tahaka an'izany eto amin'ny ho avy Jesosy. Rehefa vita batisa amin'ny rano be dia eo no mangataka amin'izay amin'ny Jesosy anaovany batisa zany an'ilay olona batisany fanahy masina. Zany hoe batisany afo. Batisany afo. Jesosy no manao izay batisa izay. Zay dia voambara eo amin'ny 2:20 eto amin'ny toko 7 eto ihany. Ovakika satria amin'izay mazava tsara aminao raha mbola tsy fantatrao ilay tenin'Andriamanitra momba izay. Matio toko 7:2-20. Vakiko amin'ny Jesosy tompo. Izao dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana. Fa ilay avy ao arinako no mahery noho izao ka tsy mendrika anaisotra ny kapany aza aho. Izy no hanao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Amen. Zay le izy tompoko. Jesosy zany no ambarany Jaona mpanao batisa eto. I Jaona mpanao batisa izy dia nazavainy tsara mihitsy hoe izy zany dia manao batisa amin'ny rano ho amin'ny fibebahana. Amen. Zay le hoe batisa ny fibebahana. Fa Jesosy zany izy no manao batisa amin'ny fanahy masina sy ny afo. Amen. Izay lay noetiko teto tamin'ny sabata lasa amin'ilay ony rano velona miboiboka ao anatitsika. Tadidy tsara ny teny tamin'ny vakitsika iny. Jesosy nanambara
oka anao amerina amaky izany ao amin'ny rasoke jereko le verset ao amin'ny bokiny Matio, ao bokiny Matio izay bokiny Matio safady aloha satria bebe any le verset ato matsy omeko anao rehefa avefa ho jereko mialatsiny satria manjary tsy voateny ilay teny hafa sasa zany tokony hoentina eto dia izy zany tsy maintsy fantatsika tsara zany hoe Jesosy zany ilay izy zany nanambarambany amin'ny fanahy masina ilay miboiboika ao anatsika toy ny rano velona. Jesosy ny teny hoe misotro zany izay misotro ny rano omeko azo Jesosy dia tsy angitahita intsony. Jesosy mihitsy no manao batisantsika amin'ny fanahy masina sy ny afo. Jesosy tompo izany. Ary noraisintsika teto koa ny amin'ny ao amin'ny asan'ny apôstôly ireo mpianatry ny tompo 20 ny andry ny fanahy masina tao amin'ny chambre haute. Jesosy mihitsy no niteny tamin'izy ireo mila miandry izy ireo. Riavana ny mpianatry ny tompo dia efa vita batisy izy ireo. Fa jerefo tsara tsy nanao ny asan'Andriamanitra izy ireo raha tsy efa nandray ny batisa ny fanahy masina sy ny afo any amin'ny asan'ny apôstôly 2. Dia jerevo ny tenin'ny tompo ndao tsika amin'ny asan'ny apôstôly 2. Jerevo ny teny Jesosy fa ny teny izy mba hiandrasana ireo mpianatra ireo tsy handesany fa hiandry ny fotoana izay anjotrahan'ny tompo zany ny fanainy zany. Asan'ny apôstôly 2. Asan'ny apôstôly 2 dia ny teny mihitsy zany ny tompo mba tsy alaolo zany izy ireo zany fa hiandry tsara zany alohany ny tompo zany anjotraka ny fanahy n'Andriamanitra amin'ny ireo mpianatra 20 ireo. Asan'ny apôstôly 2 eo amin'ny andininy 4 novakintsika ka hatramin'ny 5. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Raha niara-ny sakafo tamin'izy ireo Jesosy dia namepetra azy tsy hiala tao Jerosalema fa hiandry ny teny fikasany iray izay efa renareo tamiko hoy izy. Fa iJona dia nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa dia hatao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Amen. Zay le izy hitanareo zany. Eto zany Jesosy dia niteny tamin'ireo mpianany alohan'izy hiakatra ho any an-danitra. Okanao amaky anio asan'ny apôstôly 2 manontolo dia toy izo amin'ny 2 fa mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Mampianatra antsika eto ny fanahy masina, mazava tsara ny teny tompo tsy azontsika hovana io tompoko. Tsy azontsika mboarimboarina io. Fa Jesosy niteny tamin'ireo mpianany hiandry aloha, hiandry andro vitsivitsy. Dia tonga noho ny aveo noho efa lasy Jesosy dia fantatsika tsara fa efa vakina teto tamin'ny heriny nambara teto tamin'ny heriny fa ny fanahy masina dia tonga mitarehina afo toy ny lela mitarehina afo. Dia tamin'ny isam-batan'olona samy nahazo avokoa. Amen. Samy nahazo avokoa. Tsy maintsy miandry an Jesosy izy ireo nakany an-danitra. Izay vao nanjotraka ny fanainy iray Jesosy tamin'ireo mpianany 20 teo amin'ny efitrano ambony. Amen. Dia zay izy ireo zay vao nanomboka nanao ny asan'Andriamanitra. Alleluia. Zay vao nanomboka nanao ny asan'Andriamanitra satria vita batisa tamin'ny ranobe dia aveo vao nandray ny fanahy masina, vita batisa ny fanahy masina sy ny afo avy any an-danitra mihitsy. Dia zay vao nanomboka nanao ny asan'Andriamanitra. Zay no mahatonga ny Petera nandray ihany koa ny amin'ny baikon'Andriamanitra, baikon'i Jesosy atao ny asan'ny apôstôly 2 9:30 hovakiko amin'ny anatsosy tompo hoe hoy Petera taminy mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba ahazo famelana ny elokareo
Ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Amen. Ry havana, mazava be ny tenin'Andriamanitra. Nefa ny mampalahelo dia maro ny fiangonana mandany io batisa io. Mandany io batisan' Jesosy io. Nefa dia vaky teny mazava tsara le tenin'Andriamanitra. Aza manamafy ny fonao tompoko. Aza manaiky fitahan'ny fahavalo ianao. Aza manaiky fitahan'ny fomba-pivavahana ianao. Fa ankatoavy ny Baiboly, ny tenin' Jesosy. Ankatoavy. Izay tamina tao batisa dia nahita mirakla. Mirakla efa nambarako teto izany. Fa nahita ny rahan'i Jesosy. Rahan'i Jesosy. Ry havana, mila antsika mankatoa ny tompo. Fa alohany enao atao batisa, raha mbola tsy vita batisa amin'ny ranobe enao, raha mbola tsy vita batisa, dia nefany tsy maintsy zany apetraky ny tompo, apetraky ny tompo aminao mihitsy ny fanainy. Tsy hoe kory hoe izay kory no hoe mila mametraka zany aminao. Fa Jesosy mihitsy no manao batisa amin'ny fanahy masina sy ny afo. Tamin'ny batisa natao taminay dia ny tanana no nasain'ny tompo natsangana ambony lohan'ny olona, dia ilay olona mandray ny fanahy masina iray. Fa tsy mikasika kory an'ilay olona, fa ny tompo no manao batisa an'ilay olona amin'ny fanahy masina sy ny afo. Dia izay vao afaka feno ny fanahy masina. Eo ny miteny amin'ny teny tsy fantatra, araky ny Baiboly zany. Tsy lainga izany, misy mantsy miteny hoe tsy mety ny teny amin'ny teny tsy fantatra. Ry havana, mazava tsara ny tenin'Andriamanitra amin'ny bokin'ny Korintianina voalohany. Ka misy tena hoe anaraka ny tenin'Andriamanitra isika. Misy ny fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Nefa mila mitandrina isika. Misy ihany koa ny fiteny amin'ny teny tsy fantatry ny fahavalo. Satana koa dia manana fiteny amin'ny teny tsy fantatra izay azy izy. Hitanay mihitsy zany tao anatin'ny fandroana devoly tany amin'ny Toby. Dia tena hoe nampanginina mihitsy ilay fahavalo dia nangina izy satria tena hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra. Mila mitandrina raha ohatra ka hoe olona mpanao délivrance ianao, na hoe mpanompon'Andriamanitra ianao. Fa raha ohatra ka hoe olona misy fanahy maloto no miteny amin'ny teny tsy fantatra alohanao dia manozona izy zay, na tena hoe manompa zay. Mila mitandrina tompoko. Fa tena tonga dia roay amina ran'i Jesosy, ampangino ilay vavany, ampangino ilay devoly. Fa ny teny avoakany dia fanozonana zay, fa tsy soa mihitsy ary zavatra marina, satria olona miteny amin'ny teny tsy fantatra nefa tsy manana Jesosy dia Satana zay no miteny ao anatiny. Mila mitandrina tsika tompoko, mila mitandrina tsika tompoko, mila mahafantatra ny amin'ny fanahy. Dia mety eritreritra ianao hoe za zany tsisy ny fanahy masina, mety teny izany ianao. Raha ohatra ianao ka mbola tsy vita batisa amin'ny ranobe ka mbola tsy nandray ny fanahiny iray dia mbola eo aminao manodidina anao fotsiny aloha ny fanahy masina. Manodidina anao hoy aho. Rehefa ohatra ka mitady an' Jesosy ianao fa za mieritreritra hoe eo zany fanahy masina, na dia hoe tsy mankatoa an'Andriamanitra aho, tsy miaraka amin'ny fanahy ratsy mihitsy ny fanahin'Andriamanitra tompoko. Mila antsika tena hoe mahafantatra hoe fanahy masina dia masina izy zany. Ao amin'ny Jaona 5:10 no manambara ny amin'ny hoe eo aminareo, eo zany fanahy masina. Amin'ny olona izay mbola tsy vita batisa amin'ny ranobe ary koa mbola tsy vita batisa ny fanahy masina. Avy amin'Andriamanitra zany. Dia ao amin'ny Jaona manambara an'izay. Nitaony hijerentsika Jaona 5:10. Jaona 5:10 andiny fa 9:10 ka hatramin'ny fa 7:10. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Jaona 5:10 andiny fa 9:10 ka hatramin'ny fa 7:10. Ary izao angataka amin'ny iray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy hainy izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany,
fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Amen. Ry havana, eto Jesosy no miteny eto amin'ny mpianany. Ampianany ho iaho, ampianany. Manambara tsara mihitsy ny tompo hoe izy zany angataka amin'ray, angataka amin'Andriamanitra. Angataka amin'Andriamanitra dia Andriamanitra zany anome antsika mpananatra hafa mba ho eo amintsika zany mandrakizay. Amen. Le fanahy masina io. Le fanahy masina io. Ho eo amintsika mandrakizay ny fanahy masina. Nefa manao ahoana moa? Dia ambarantsara ny 7:10 dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy hainy izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany. Amen. Natreo aloha. Ry havana, raha mbola miaina isika ao anatin'izao tontolo izao dia tsy mahafantatra ny fanahy masina io. Tsy afaka mandray ny fanahy masina iray isika raha mbola miaina tahaka an'izao tontolo izao. Mazava be ten'Andriamanitra, mazava be. Dia toizako ny ten'Andriamanitra hoe fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Amen. Hitanareo zany? Isika izany mahafantatra ny fanahy masina. Mahafantatra. Na mbola tsy vita batisa amin'ny rano be ianao, na mbola tsy nandray ny fanahiny iray ianao, fantatrao ny fanahy masina. Fa ny zavatra miseho aloha dia araka ny teny eto hoe satria mitoetra eo aminareo izy. Mitoetra zany. Eo zany fanahy masina mitoetra eo. Mitoetra eo. Fa rehefa vita batisa isika amin'ny rano be dia mila mangataka mihitsy ny fanahy masina avy amin'ray ampidininy amintsika satria matsy zao. Ohatra zao tamin'izahako taloha, tamin'izahako 17 taona. Azafady 19 taona. Dia natao batisa tamin'ny rano zany. Amin'ny fiangonana teo aloha. Fa tsy nisy an'izany hoe ametrahany fanahy masina izany. Dia tena mbola hoe tapiren'izay tena hoe ny vary lavo. Tsisy mamenatra izany. Hitanareo ato ny témoignage maro satria ny témoignage avonjena fanahan'olona. Tena voamerana hipira ny fiainako. Tsoroko aminareo izany. Voaminay ratsy. Tena ny aratsy ny vary lavo tanatin'ny fotaky ny faharatsiana mihitsy ny fiainako. Nefa ny vita batisa tamin'ny rano, vita batisa tamin'ny rano. Fa tsy nandray ny fanahiny iray satria tsy nafantatra. Na dia hoe nafanafota fanompona, nafanafoa. Tsoroko aminareo zany. Manao chorale. Taloha tao amin'ny zazakely dia aveo tao amin'ny tanora, dia aveo tany amin'ny chorale, dia mitory, mandeha mitory. Dia manao ny asan'Andriamanitra, dia mihira koa. Dia natao batisa. Nefany tsy nandray ny fanahy masina dia voaminy vary lavo tanteraka. Fa noho efa nafantatra tsara an'ilay fanahy masina, fanahiny iray, dia mila mahatsapa hoe madio fanahy masina, tsy mila ratsy intsony. Zay le ataonao avy Jesosy. Amen. Fahamasinana sy fahamarinana. Dia eto zany ten'Andriamanitra manambara tsara eto amin'ny andininy 7:10 farany eto hoe avekodram-pandeha hoe fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Ary ho ao anatinareo. Amen. Teto Jesosy mbola niteny tamin'ireo mpianany fotsiny satria mbola teo Jesosy. Hitanareo tsara le izy. Teto Jesosy niteny hoe ary ho ao anatinareo zany hoe ho avy. Ho avy zany. Fa tsy tena hoe tanteraka teo. Fanambarana ireo mpianany sahady fa ho avy zany ilay fanahy masina. Na dia hoe teo raha Jesosy satria ny antony dia izao. Jesosy mbola niaraka tamin'izareo teny tety ambony tany zany. Dia mbola tao amin'ny tompo ny fanahiny iray. Mbola tao aminy ny fanahy masina. Izy no niasa. Noho efa vita batisa izy izy no niasa. Nanao ny asany zany. Dia noho aveo ireo mpianany noho efa lasa ny tompo araka nambarako teo. Izay vao tao amin'izy ireo ny fanahy masina zany. Sy ny hafa satria lasa ny tompo nakany an-danitra dia zay ny tompo vao nangataka tamin'ny iray natongava ny fanahy masina tetỳ ambonin'ny tany. Aleloia.
zay le fanay masin'Andriamanitra zay. Io le fanainy iray ao anatsika mandrakizay rehefa ao amin'ny tompo isika. Ry havana, mila tsika mahafantatra tsara ny fanainy iray. Mila fantatsika tsara io fanay masina io. Ary io fanay masina io dia okotsika hitandrina fa izy dia mety malahelo. Mety malahelo mila tsika tsy anao zay mampalahelo ny fanay masina. Any boky ny Efesiana manambara izany. Dao nefa kintsika Efesiana toko 4. Efesiana toko 4 eo amin'ny 7. Efesiana toko 4 7. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary aza mampalahelo ny fanay masin'Andriamanitra izay nanisiana tombo-kase anareo ho amin'ny andro fanavotana. Amen. Ry havana, aza mba manao zay mampalahelo ny fanay masina satria tena be fitiavana fanay masina. Tsy haiko ianao na ohatra fa rehefa mivavaka indraindray ka rehefa malahelo io fanay masina io, malahelo olona anankiray ohatra na malahelo koa ny zavatra miseho eto ambony ity tany ity, tena tsy zakany fonao mihitsy izany. Be fitiavana be io Andriamanitra antsika io. Tena be fitiavana, tsy tsapantsika olombelona hoe atraiza moa ny fitiavan'Andriamanitra antsika ne tompoko. Tian'Andriamanitra ne isika tompoko. Tian'Andriamanitra ne isika. Zay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra eto hoe ary aza mampalahelo ny fanay masin'Andriamanitra izay nanasiana tombo-kase anareo ho amin'ny andro fanavotana. Amen. Io zao dia mazava mihitsy hoe fanay masin'Andriamanitra io anatintsika io. Isika dia tempolin'Andriamanitra, tempolin'ny fanay masina. Dia tokony tsika tsy hanao fiainana maloto intsony. Oka ianao hamaky eto amin'ny Efesiana eto manomboka amin'ny 7 toko 4 manomboka amin'ny 7 ny amin'ny fombafomba nofo rehetra zany. Oka vakinao hatrany amin'ny 2:30 manambara zavatra tokony tsy ataontsika intsony, tsy tahaka ny jetilisa intsony isika. Maro be ao tompoko ny zavatra tokony ialantsika momba ny amin'ny nofo zany. Tonga dia ataoko fao be momba ny amin'ny nofo ialana tanteraka izany. Ialana tanteraka izany. Omeko ohatra fotsiny ianao eto. Eo ny fijangajangana. Eo ihany koa ny amin'ny fahalotona. Eo ihany koa ny amin'ny fitiavam-bola. 20 esorony lainga ka samia milaza ny marina amin'ny namany avy anareo rehetra. Dia 20 tezera fa aza manota ary eo ka tsy ho tratry ny masoandro miletika ny fahatezeranareo. 17 aza manome toerana ho an'ny devoly. Toy izao koa ny ten'Andriamanitra. Aoka izay nangalatra tsy hangalatra intsony. Dia mbola misy ihany koa 19 hoe aoka tsy aloky ny vavanareo izay teny maloto. Ry havana, misy ane mpanompon'Andriamanitra efa miteny ratsy. Miteny foana. Ry havana miova. Satria mampalahelo ny fanay masina zany, mampalahelo anazy izany rehefa ao mitompo ianao. Oka ianao hamaky mihitsy ny tenin'Andriamanitra. 1:30 satria tsapako hoe misy olona tsy mandray tenin'Andriamanitra. Masainy fanay masina mamaky kely ihany satria misy olona kamo mandray baiboly. Ry havana te hiditra any an-danitra nefa ianao. Maniry ianao ho any an-danitra nefa ianao kamo mandray baiboly. Aiza misy an'izany? Aza mba kamokamo zany. Raiso ny baiboly ala plasy mandany fotoana amin'ny telefona na amin'ny zavatra hafa. Na mandehandeha miaraka amina namana. Raiso ny ten'Andriamanitra te hiditra any an-danitra. Aza mampalahelo ny fanay masin'Andriamanitra. Miova tompoko. Dia eto koa ny 1:30 hoe esory aminareo ny lolo-po rehetra. Ry havana alao ny lolo-po. Ny fahavinirana, ny fahatezerana, ny fitabatabana, ny fitenenan-dratsy ary ny faharatsiana rehetra. Amen. Ry havana maro be ny amin'ny asan'ny nofo. Ialana avokoa izany satria mampalahelo ny fanay masina. Mila tsika tena hoe mahay mifamela eloka, mamela eloka, mifankatiava. Mamela eloka, aza mitsaratsara, aza miteniteny olona. Miova tompoko, mibeba. Mibeba. Satria malahelo ny fanay masin'Andriamanitra raha ohatrany toe-piainantsika. Tsy ho tafiditra ny lanitra mihitsy isika.
tsy ho tafitra lanitra mihitsy tsika. Ialao ny fanompo-tsampy raha manompo sampy ianao. Ialao ny ratsy rehetra tompo momba ny amin'ny nofo. Raiso ny Galatiana 5:5. Oka ianao ny hamaky ny tenin'Andriamanitra. Betsaka zany ny verset averimberiny fanahy masina eto mba hampiratra ny masom-panantsika, mba havoavonjentsika. Raiso ny Galatiana 5:5, raisinao to fotsiny dia ianao mamaky miadana. Galatiana 5:5 manambara momba ny amin'ny asan'ny nofo izany. Alohan'ny Efesiana ny Galatiana. Dia oka ianao hamaky ny amin'ny 7:20, manompo 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Mifanohitra ny fanasy ny nofo, mifanohitra reo. Zay tiany iray tsy tiany anankiray. Zay tiany iray tsy tiany anankiray. Tsy maintsy misafidy isika. Afaka misafidy anie isika. Oka isafidy ny fanahy isika fa tsy any nofo. Ry havana, ho raisintsika amin'izay ny momba ny amin'ny hoe fanahy ratsy. Ny fanahy ratsy dia tantara anankiray no raisintsika zao. Ao amin'ny boky Samuel voalohany, ndao vakiantsika io momba ny amin'ny Saoly. I Saoly mpanjaka izany. Tsy ho vakiako manontolo ilay ten'Andriamanitra eto satria lavabe raha ohatra ka ho vakiako manontolo le izy, fa oka ianao ny hamaky ny tantara fa ho hitanao fa tsara ne le tantaran'Andriamanitra, tsara ne ny ten'Andriamanitra, mampahazo hoe satria tsy tahaka ny boky izay vakiantsika fotsiny amin'izao. Fa tena hoe ho fiainantsika mihitsy ilay izy. Fampianarana antsika ho fiainantsika ho tsara mandrakizay any an-danitra. Izay le tenin'Andriamanitra. Zavatra hoe fitaratra ny any an-danitra zany io, aloka zavatra ho avy, aloka zavatra tsy hita maso. Ry havana zavatra lehibe ny any an-danitra, zava-tsoa ne izany. Eto zany to amin'ny Samuel voalohany 5:10 aloha no raisintsika zany. Dia zavaiko foy zany ilay tantara, dia ianao no angatahako hamaky ny tantaran'ny Saoly. I Saoly dia mpanjaka izay nangatahan'ireo zanak'Israely. Dia Andriamanitra namelan'izy ireo nahazo mpanjaka. Tamin'ny voalohany i Saoly dia sarokenatra aloha. Fa noho ny avy eo dia nay niova zany Saoly. Nay niova dia lasa ratsy fanahy. Lasa masika. Nefa nisy ny fanen'Andriamanitra tao anatiny. Dia jerevana ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny Samuel voalohany 5:10 (10:10). Jerefa nanenon'Andriamanitra ny amin'ny Saoly. Vakiantsika ny teny 10:10 ka hatramin'ny 1:11. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titra dia hoe ny nadavan'Andriamanitra any Saoly. Ary tonga tamin'ny Samuela ny tenin'ny Tompo hoe manenina aho no ny nanaovako any Saoly ho mpanjaka. Fa niala tamin'ny fanarahana ahy izy ka tsy nanatanteraka ny teniko. Dia tezitra i Samuela ka nitaraina tamin'ny Tompo nandritra ny alina. Amen. Ajanoko fa oka ianao ny hamaky ny toy. Eto zany Andriamanitra dia nanambara fa hoe nanenina zany Andriamanitra. Tena miteny izy fa hoe nanenina izy zany ny amin'ny nanaovany any Saoly ho mpanjaka satria niala tamin'ny fanarahana an'Andriamanitra zany izy Saoly. Ry havana, sao dia anisany zanak'Andriamanitra efa niala tamin'ny fanaran'Andriamanitra ianao. Sao dia nanalavitra n'Andriamanitra ianao tompoko. Ka sao dia nanenina ny Tompo. Okitsika iverina aingana amin'i Jesosy. Okitsika iverina aingana dia aingana amin'i Jesosy mba tsy hanenina amintsika ny Tompo. Eto ny Tompo dia nanambara mihitsy nanenina izy ny amin'ny nanaovany any Saoly ho mpanjaka izany. Dia noho ny avy eo i Saoly zany nalan'Andriamanitra tao anatiny ny fanan'Andriamanitra. Tanareo zany rehefa tezitra ny Tompo Andriamanitra dia tsoahany fanainy ao anatin'ny olona anankiray. Rehefa afaka ny fanan'Andriamanitra anatintsika dia zava-doza izay. Zava-doza fa hiditra an-tsehatra ny fahavalo. Hiditra an-tsehatra ny fahavalo dia vitatreo antsika. Vitatreo antsika. Jereva ny andininy atao amin'ny toko 4:10 (4:10). Samuel voalohany toko 4:10 (4:10).
Ny titre dia hoe manao asa fanompoana ao amin'ny Saoly i Davida. Ovakiko mihitsy ny 5:10 ka hatramin'ny 3:20 mangataka anao hiaino tsara satria manazava ny amin'ny zavatra iseho zany, zavatra niseho moa zany efa passé, zavatra niseho amin'ny zavatra nanjohan'ny Saoly zany, iny avy amin'ny tsy fankatoavana an'Andriamanitra dia miangavy anao hiaino tsara ny teny zay ovakiko zany. Samuela voalohany 5:5 ka hatramin'ny 7:20. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titre manao asa fanompoana ao amin'ny Saoly i Davida. Dia niala tamin'ny Saoly ny fanahin'ny Tompo, ary nisy fanahy ratsy avy tany amin'ny Tompo nampatahotra azy. Hoy ny mpanompon'ny Saoly taminy, indro misy fanahy ratsy avy amin'Andriamanitra mampatahotra anao. Aoka ny tomponay aniraka anay mpanomponao izay eto anatrehanao mba hitady olona mahay mitendry lokanga. Koa rehefa misy fanahy ratsy avy amin'Andriamanitra tonga aminao dia hitendry amin'ny tanany izy ka ho tsara ianao. Hoy Saoly tamin'ny mpanompony, mizahary izay olona mahay mitendry tsara ka eto ety amiko. Hoy ny iray tamin'ny zatovony, indro ny iray amin'ny zanaky Jese Betlehemita no hitako mahay mitendry sady lehilahy mahery sy mpiatafoka izy no mahay mandahateny sy tsara tare ary ny Tompo momba azy. Dia nandefa iraka tany amin'ny Jese i Saoly hilaza hoe iraoaka ty amiko i Davida zanakao izay miandry ondry, ary nakamofo tokony ho zakany boriky iray sy divay iray siny hoditra ary zanako sy Jese ka nampitondrainy any Davida zanany ho an'ny Saoly ireo. Dia tonga tany amin'ny Saoly i Davida ka niseho teo anatrehany, ary tiany indrindra izy ka tonga mpitondra ny fiadiany. Koa nandefa iraka tany amin'ny Jese i Saoly hilaza hoe miangavy anao aho, avelao i Davida hitoetra eto anatrehako satria efa mahita fity amiko izy. Rehefa nisy fanahy avy tany amin'Andriamanitra tonga tamin'ny Saoly dia noraisiny Davida ny lokanga ka notendreny tanany dia maivamaivana sady niatsara i Saoly ary niala tamin'ny fanahy ratsy. Amen. Hitanareo sa? Eto zany dia i Davida zany zao no misy fanan'Andriamanitra. Aleloia. Satria Andriamanitra nanala ny fanahy masina tao anatin'ny Saoly dia nasian'Andriamanitra fanahy ratsy mampatahotra ny Saoly zany. Zava-dosa zany tompoko hoe fanahy ratsy no nataon'Andriamanitra tao anatin'ny Saoly dia matahotra i Saoly tsy mahita tory. Ry havana so dia tsy mahita tory ianao, so dia feno tahotra ianao, mitandrema fa fanahy ratsy ane zany tompoko hoe. Mitandrema koa jereva raha ohatra manana ankonana ianao. Raha ohatra mananjanaka ianao ka matahotra ny ankizy amin'ny alina dia mila ianao mandinika an'izany satria zavatra nisy tamin'ny fiainako zany efa njoroaombelona any ny video nanambarako ny amin'ireo zanako izay teo aloha tafiany devoly tao anatin'ny toromaso. Fa niaino an'izy ireo satria misy mantsy renina ray tsy miaino ny zanaka. Mitaraina ny ankizy fa matahotra dia tsy hainony fa hoe mangina matory fa aiza akory zany. Ry havana mitandrema fa mijaly ny ankizy. Mijaly ny ankizy satria misy ny fanahy ratsy. Misy ny fanahy ratsy. Tsy hoe kory hoe anefa hoe Andriamanitra no mandefa an'izany amin'ny zanakanao na koa aminao. Fa indraindray rehefa tsy eo Jesosy dia avy ny devoly, azy tsinona ilay olona. Dia malalaka izy mampijaly. Zay le izy satria izy ilay rain'ny fahamaizina. Izy ilay rain'ny fahamaizina dia manafika izy. Mampalahelo izy, atao izay mampalahelo an'ilay olona. Ampijaliany ilay olona, ampitahoriny ilay olona. Zay ny asan'ny Satana. Zay ny asan'ny Satana zay. Jereva ny filma mampatahotra, inona moa ny ataony? Ampatahotra ny olona. Ampatahotra ny olona. Zay ny filma mampatahotra satria izy tsy nadina rain'ny fampitahorana mihitsy izy. Nefa tsika tokony tsy atahotra satria tsika manana an' Jesosy.
ry havana eto zany dia nasian'andriamanitra izy andriamanitra misy nanisy fanahy ratsy tao anatiny Saoly mba ampatahotra ny Saoly. De rehefa ohatra ka tonga zany zay fanahy ratsy zay dia i Davida zany mitendry lokanga mba hampamaivamaivana azy. Zay ny ery amin'ny 7:3. Dia mba mampamaivamaivana zany dia mba mampamaivamaivana zany any Saoly ny lokanga zay tendreny Davida. Ry havana, Andriamanitra dia mifidy ny olona izay hosorany. Ary ny olona izay hosorany dia tsy mijery takatsika olombelona ny tompo. Izy nifidy any Davida dia tsy nijery hoe manam-bola be ve Davida sa manao ny Davida. Aza mieritreritra mihitsy hoe mila manam-bola be ianao na mana diplôma be ianao zay anao vao hoe ho tafiditra ny lanitra na hoe ataon'Andriamanitra ho mpanompony. Tsy atompoko, fanetretena Andriamanitra mijery ny fo fa tsy mijery zavatra manodidina anao na ny momba anao. Done jerentsika zany atao amin'ny toko fa eto amin'ny toko fa 9:10 ihany, toko fa 9:10 ihany eo amin'ny 7:7. 9:9 no raisitsika. Azavekeo le ten'Andriamanitra fa araka teneko ianao no mamaky ny ten'Andriamanitra fa malalaka ianao. Eto zany Andriamanitra naniraka ny Samuela anositra ny Davida. Alohan'ny Davida ho any amin'ny Saoly oko tsika jery sara ny tenin'Andriamanitra. Zavatra niseho dia toko 9:10 zavatra niseho dia i Samuela nijery izy zany momba lay olona, momba lay zanaky Jese, zany hoe papany Davida izany. Satria 9 mirahalahy izy ireo. 9 lahy zany ry Davida zany. Dia ny lahy matoa zany amin'izy ireo ny anarany dia atao hoe Eliaba. Tao nefa vakitsika eto amin'ny toko 7:10 andiny fa 2:20 vakitsika ka hatramin'ny 2:20. Samuela voaloha toko 7:20 andiny fa 2:20 ka hatramin'ny 3:20. Manambara zany andreo mpiretam-po amin'ny Davida zany Ny titre dia hoe irainy ho any amin'ny tobiny Israely i Davida. I Davida dia zanak'ilay Efratita avy any Betlehema Joda antsoina hoe Jese, izay nanana zanaka 9 mirahalahy ary efa antitra i Jese tamin'ny andron'ny Saoly. Lasa nanaraka ny Saoly nakany an-tafoka ny zokony 3 lahy tamin'ny zanak'i Jese. Ny anaran'izy 3 lahy zanany izay lasa nakany an-tafoka dia Eliaba lay matoa sy Abinadaba lay Yaivo. Ary Sama izay fahatelony. Amen. Tanareo zany. Izy 3 mirahalahy zany dia nanaraka ny Saoly zany. Nanaraka ny Saoly zany lasa mpiatafoka zany izy ireo. Lasa antafoka zany izy ireo. Jerevy tsara 9 lahy zareo. De ny lahy matoa Eliaba dia tamin'ny tompo zany ny teny tamin'ny Samuela andeha hifidy an'ilay zanaka ray ao amin'ny Jese zanaky Jese lahy anankiray dia ny rainy tompo zany Samuela. Dia zavatra niseho no tonga zany Samuela de teo zany le zanany lahy rehetra zany afa-tsy Davida izany. Afa-tsy Davida. De jerevy tsara fa i Samuela nieritreritrany eo amin'ny toko 9:10 andiny 4 vakitsika. Andao vakitsika amin'ny andiny 4 no vakitsika. Andiny 4 vakitsika. Toko 9:10 andiny 4. No ny tonga ireo dia nijery any Eliaba izy ka niteny hoe ny voahositry ny tompo tokoa ity eto anatrehany. Amen. Natreo aloha tanareo zany. Vohitany Samuela izany Eliaba, lehilahy matoa io le vakitsika teo dia ahoana hoy i Samuela vao nahitany Eliaba izany de hoy zany Samuela hoe ny voahositry ny tompo tokoa ity eto anatrehany. Izy ny teny an'izay Samuela fa jerevy tsara ny teny tompo. Hoy Jesosy taminy andiny fa 7
ato amin'ny toko 1:10. Fa hoy ny tompo tamin'ny Samoela, aza mijery ny tarehiny na ny ahavo ny tsanganany, fa efa nolaviko izy, satria tsy mba toy ny fijerin'ny olona no fijerin'ny tompo. Ny olona dia mijery ny miseho eo ivelany, fa ny tompo kosa mijery ny fo. Amen. Hitanareo izay? Ny tompo ny teny tamin'ny Samoela hoe aza mijery ny tarehiny na ny ahavo ny tsanganany. Zany hoe manahoana moa tarehin'ny Eliaba zany? Ny tompo no malala, satria tsy voasoratra ato, tsy afaka iteniteny foana isika. Tsy afaka iteniteny foana isika, mila tsika mitandrina amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa ny tompo ny teny fotsiny hoe aza mijery ny tarehiny na ny ahavo ny tsanganany. Zany hoe ahavo zany mety lava izy, mety lava angambany izy ho iaho, na ny ahavo ny tsanganany, fa efa nolaviko izy. Amen. Efa lavin'Andriamanitra zany izy, efa lavin'Andriamanitra izy. De mbola toy zany ihany tenin'Andriamanitra eto hoe satria tsy mba toy ny fijerin'ny olona no fijerin'ny tompo. Ry havana, Andriamanitra tsy mitovy amin'ny fijerintsika. Tsika moa manao ahoana fijerintsika? Ay, be vola be raha anina, mana fiara, mana trano be, mana diplôma, mana zao, tsy atompoko. Aza mijery zavatry ny tany. Andriamanitra tsy mijery an'izany, tsy mijery an'izany. Ny manetry tena ihany no jeren'ny tompo. Ny manetry tena ihany no jeren'ny tompo. Fa ny fananantsika tsy ahoan'ny tompo izany. Aza ne zavatra rehetra, aza zavatra rehetra. Ny majinika nefa ny mankatoa azy, fa tsy kory hoe tsy manana ininona isika de tonga de hoe tiany Jesosy, tonga de hoe vovontsika, tsy atompo. Ny fontsika ambarany teny tompo tsara mihitsy eto, ambarany tsara mihitsy. Jerevo hoe satria tsy mba toy ny fijerin'ny olona no fijerin'ny tompo. Ny olona dia mijery ny miseho eo ivelany, fa ny tompo kosa mijery ny fo. Amen. Ny tompo mijery ny fo. Dia eto ny ten'Andriamanitra, dia teo zany Samoela nanotany zany any Jese, satria fantany zany mbola misy anankiray zany tsy eo. De i Davida, taiza moa i Davida? Davida mbola niandry ny ondry, izy no nifidian'i Jesosy. Maninona moa tompo? Maninona ny tompo no tsy nifidy? Maninona moa ny tompo no tsy nifidy any Eliaba? Satria raha tsy fanahy Eliaba, raha tsy fanahy izy. Raha tsy fanahy satria mazava be anatin'ny Baiboly. Ndao jerentsika ato amin'ny toko 7:10 de vakintsika le 9:20. Toko 7:20. Io zany tonga de zavaky kely zany le izy alohan'ny hamakiko anazy, fa anao ny hamaky miadana ny ten'Andriamanitra. Teto dia i Davida zany mba tonga zany i Davida navela zany ny ondriny, de mba tonga zany hijery zavatra niseho zany tamin'ny toerana izay nisy zany any Goliata zany. De jerevo ny teniny ilay zokony, ilay Eliaba, ilay fanolavin'Andriamanitra io. Jerevo ny fiteniny amin'ny Davida. Vakintsika io Samoela voalohany toko 7:20. Ary nandre azy ny resaka tamin'ny olona i Eliaba zokony, dia nirehitra tamin'ny Davida ny fahatezerany, ka hoy izy, nahoana ianao no midina ety? Ary amin'iza moa no namelanao ireny ondry vitsy ireny any an-tany efitra? Fantatro ny avonavonao sy ny faharatsy ny fonao, fa izany ady no hidinanao ety. Hoy Davida, fa inona moa izao no nataoko afa-tsy ny miresaka? Dia niala teo amin'ny akany amin'ny sasany koa izy, ka niteny tahaka ny teo, ary namaly azy tahaka ny teo aloha ihany ny olona. Amen. Hitanareo zany? Jerevo lay fasikan'i Eliaba tamin'ny Davida. Ry havana, Andriamanitra dia malemy fanahy. Andriamanitra dia fitiavana. Ary tiantsika alemy fanahy tahaka azy. Zay le fanahy masina izay. Fanahy masin'Andriamanitra dia madio, tsisy petina. Ary fanahy masina tsy mipetraka anatin'ny olona masika.
na anatin'olona ratsy fanahy tsy afaka hitoetra ny fanahy masina. Tsy maintsika mendrika nitoerany fanahy masin'Andriamanitra. Zavatra niseho tamin'ny tantaran'i Saoly dia nandeha nijery olona mpanontany maty ane Saoly nay ratsy be ny fiainany no feo e. Okanao mamaky izany any amin'ny Samuela voalohany toko 7:20 angambany izay. Okanao mamaky ny tantara mahereza toko mamaky ny tenin'Andriamanitra. Ie, any amin'ny toko 7:20 nanambara ny amin'ny Saoly nandeha nanontany vehivavy mpanontany amin'ny maty. Tena nivadika ratsy mihitsy ny fiainany. Nivadika ratsy mihitsy ny fiainany. Ry havana tiantsika ny tompo, mila antsika mandeha araka ny fanan'Andriamanitra raha te ho tafiditra ny lanitra. Tianao Jesosy, tiay Jesosy. Raha vonona ianao anatona an Jesosy, dia fotoana izao raha te handray ny tompo ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Andriamanitra tsy afaka hitoetra anatiny olona feno faharatsiana. Ny fanahy masina dia fanahy masina feno fandeferana. Ary araka ny teny raisitsika teo dia hoe aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra. Okontsika hitandrina mafy dia mafy mba tsy hampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra. Okontsika hiala amin'ny fombafomba ny nofo. Toery ny nofo. Aza mamety toerana ho an'ny devoly, roainy devoly. Ny tompo ange no mibaiko antsika androaka ny fanahy ratsy mba hitoerany fanahy tsara an'Andriamanitra ao anatintsika. Mila antsika tena mijoro mba ho mendrika anatrehan'Andriamanitra. Ry havana vakio ny tenin'Andriamanitra. Ary koa ny tenin'Andriamanitra dia manambara ihany koa fa mila zany isika tena hoe mitandrina mba tsy teny ratsy ny fanahy masina satria tsy azo famelan-kely ko satria fanan'Andriamanitra io. Mila mitandrina mafy tsika ny amin'ny fitenitsika izany. Mila mitandrina mafy isika. Dony vakintsika io teny io hoe mila antsika mitandrina mafy ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Marka toko 7. Marka toko 7:20. Mila antsika mitandrina satria ny fanahy masina dia fanahy ny ray io, fanahin'Andriamanitra io. Zay no mahatonga an Jesosy ny teny tamin'ny olona hoe raha misy zany olona miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy azo famelan-kely satria Andriamanitra mihitsy mantsy ny fanahy masina. Andriamanitra mihitsy ny fanahy masina. Marka toko 7:20 no vakintsika hatramin'ny 30. Jesosy zany no miteny eto izy zany no miteny eto Fakiko ny tena anaran'i Jesosy tompo. Lazaiko aminareo marina tokoa, azo famelan-keloka zanak'olombelona amin'ny ota rehetra sy ny fitenenan-dratsy rehetra izay ataony. Fa izay miteny ratsy ny fanahy masina kosa dia tsy azo famelan-keloka mandrakizay. Fa mendrika ho eloina ny amin'ny ota mandrakizay izy. Ny olona matsy dia ny teny hoe azo mpanay maloto izy. Amen. Ry havana, jerevo ange ny fitenin'olona Jesosy. Nijaly ane Jesosy tety ambonin'ny tany. Izy no sahan'olona miteny hoe azo mpanay maloto izy. Tokony hizaka kosa ny isika. Tokony hijoro isika. Nefa ny tompo ny teny eto ny teny tompo eto 7:20 hoe lazaiko aminareo marina tokoa azo famelan-keloka ny zanak'olombelona amin'ny ota rehetra sy ny fitenenan-dratsy rehetra izay ataony. Zany hoe mbola misy zao famindram-po. Mbola misy zao famindram-po an'ny tompo, mibeba tompoko. Dia 9:20 hoe fa izay miteny ratsy ny fanahy masina kosa dia tsy azo famelan-keloka mandrakizay. Amen. Mandrakizay. Mandrakizay. Mitandrema tompoko amin'ny fiteny. Mitandrema. Ary hoy ny toeny teny hoe fa mendrika ho eloina ny amin'ny ota mandrakizay izy. Amen. Ry havana misy ny elo. Zava-doza ny elo. Aokontsika hitandrina mihitsy ny amin'ny fomba fitenitsika. Aokontsika anaja ny fanahy masina. Aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra. Aokontsika hijoro mba ho tafiditra ny lanitra. Miova mba ho mendrika anatrehan'i Jesosy. Jerevo nanjohan'i Saoly ary jerevo ny amin'ny Davida. Mpiandry ondry kely nefa nofidian'ny tompo ho isan'ny mpanompony. Fantatsika tsara ho lasa mpanjaka lehibe Davida. Mpanjaka lehibe. Tsy ny arenanao na ny diplômanao na ny fahaizanao na zay anananao na ny atsaranao na ny bikanao na inona inona
no hidiranao ny lanitra, fa noho ny fanetretena ary ny fontsika no jereny Jesosy, ny fontsika zay vao afaka miditra anatintsika ny fanainy iray. Ray vita batisa isika amin'ny ranobe, dia izy Andriamanitra mihitsy no manao batisantsika, izy Andriamanitra mihitsy no manome ny fanainy araka ny Jaona 4:10 teo, satria Jesosy ny teny hoe angataka amin'ny ray, dia izy mihitsy no anome ny fanainy, dia Jesosy no manao batisantsika amin'ny fanahy masina sy ny afo. Zay isika vao tena zanak'Andriamanitra, nefany mila tsika mandeha amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana, tsy miverina amin'ny ratsy ataontsika intsony, satria miala ny fanahy masina raha ohatra ka manao zay mampalahelo anazy isika. Miala ny fanahy masina tompoko raha ohatra ka tsy mendrika isika. Tsy moramora ny miditra any an-danitra, tsy moramora ny hiditra any an-danitra. Ry havana izay nenio, tiantsika Jesosy ka mahay resa tompoko, ka hivavaka isika alohan'ny hamaranantsika ny fotoana, dia afaka ianao mitondra ny tenanao mihitsy eo anatrehan'ny tompo. Raha ohatra mbola tsy nanana an Jesosy tompo sy mpamonjinao ka te handray Jesosy ianao, dia afaka ianao mandray ny tompo ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Afaka ianao mibebaka amin'ny toerana izay misy ianao, dia manatona an Jesosy mba ho afahany amin'ny fatotra rehetra, manatona azy. Tsy sotompo ny fotoana, aza mandany fotoana amin'ny zava-poana, aza mandany fotoana, satria mandalo isika ety, mandalo tsika ety any an-danitra ny mandrakizay, ary ny elo koa dia mandrakizay. Mandrakizay ireo toerana roa ireo. Rehefa miala eto tsika zay vao tena hoe fiainana vaovao, satria vita ny ety ambony tany fandalovana, fa le fiainana vaovao dia mandrakizay zany. Aiza no hisy anao, aiza no hisy ay. Ry havana miova, satria tampoka ny alanantsika ety ambony tany ety, tampoka. Iza no mahafantatra moa hoe ho faty amin'izao ora izao na ho faty amin'izao andro izao. Tsisy mahafantatra ny tompoko hoe tampoka izany. Ka miomana mba hiditra ny lanitra. Hivavaka isika tompoko ametraka izao fotoana izao natrehan Jesosy, dia oka ianao hiverina amin'ny tompo. Raha ohatra tsapanao mbola tsy manana Jesosy ianao, raha vonina ianao fa tsy terena, raha vonina ianao fa tsy terena, vavaka antsika tompoko. Jesosy malala mankasitraka anao, mankasitraka tompo, satria tsy noho ny herinay Jesosy na fanay tompo ny hay ny tenao teto, fa noho ny hery avy aminao. Jesosy misaotra ny amin'ny teny rehetra teo fananarana, fampitandremana, ary misaotra fanahy masina satria be fitiavana ianao. Mifona fanahy masina raha nanao zay nampalahelo anao izahay. Fona Jesosy raha nanao zay nampalahelo anao zay Jesosy malala. Mifona ray malala, satria tsy mendrika izahay. Tompo, ireo zanakanao zay miantso anao, mangataka ny famindramponao, mamela Jesosy ny tsiraray avy, amboary ny tsiraray avy Jesosy. Misy tompony mbola tsy manana anao, misy Jesosy ny maniry, Jesosy andray anao tompo sy mpamonjy ny fiainana. Kokanao tompoen'ny fivavakany, kokanao naraka ny teniko raha vonandray Jesosy ianao tompo mpamonjy ny fiainanao. Itia Jesosy manolo tena ho anao. Fantatro tompo fa ianao no Andriamanitra, ianao no mpamonjy, ary ianao Jesosy no hidirana any an-danitra. Ka mamindra fo amiko Jesosy, mamela ny eloko tompo. Raiso Jesosy ho zanakao tompo, manomboka an'io dia raisiko anao tompo sy mpamonjy ny fiainako. Mino anao Jesosy, mandray anao Jesosy ho mpamonjy ny fiainako manomboka an'io. Jesosy fa foany anarako any amin'ny elo, fa soratiny anarako any an-danitra Jesosy. Soratiny anarako any an-danitra Jesosy, mba ho tafiditra ny lanitra. Tompo, mamindra fo amiko ianao. Oka Jesosy, mba tena ho zanakao Jesosy, mamela ny eloko Jesosy, diovy Jesosy, fa fao tsy hitany masonao Jesosy ny fahotako rehetra, nanomboka amin'ny fahazazako ka hatramin'izao fotoana izao. Ampianaro Jesosy, tario Jesosy, ampianaro fanahy masina,
mba handroso ao aminao. Mitenena amiko fanahy masina, avaozy aho, avaozy efa tsy mahavita tena irery fanahy masina. Mila anao tanteraka, mila anao fanahy masina. Misaotra anao Jesosy. Ho anao izay iverin-dalana ka iverina amin'ny tompo dia mitenena aminy ianao. Jesosy aho, ireo Jesosy ny zanakao Jesosy, na ovinanao oviana tompo ny vavany aminao Jesosy ka nahatsapa izy tompo fa reraka ny amin'ny fahadalana, dia miverina aminao Jesosy. Tompo mamindra fo amin'ny tsiraray avy, mamelany tsiraray avy Jesosy. Raisy tompo ny zanakanao Jesosy toy ny ondry very Jesosy ka hita indray, ka hita indray Jesosy malala ao, raisy ao ambalanao. Eny Jesosy, manokatra ny vavady anao Jesosy mba hidira ny ondrinao indray. Tompo malala ao, izany Jesosy no tsapako eto. Manokatra ny vavady anao Jesosy hidira ny ondrinao very. Jesosy ny vavady dia tery ilay vavady. Kely ilay vavady Jesosy satria ianao miaro ny ondrinao Jesosy ao anatin'ny fefy, anatin'ny manda Jesosy. Dia mampiditra ny ondrinao ianao. Mampiditra ny ondrinao Jesosy ka misaotra anao Jesosy satria verinao ambalanao Jesosy ny zanakao anankiray. Dia indrinao Jesosy, indrinao fa manidy ny vavady Jesosy satria napiditra ny zanakanao. Arovanao Jesosy ny zanakao tsiraray Jesosy ao anatin'ny fefy ary ao ianao. Ao ianao Jesosy. Misaotra tompony amin'ny fitiavanao, misaotra tompony amin'ny famindram-ponao Jesosy io. Ampianaro, amboary, avaozy ny zanakanao izay verina taminao. Tompo, no mpamindra fo sy miantra ianao, be fitiavana ianao. Ka misaotra anao Jesosy, misaotra anao tompo ny amin'ny fahalehibiazanao. Mankasitraka anao Jesosy. Tompo, ndreto Jesosy anolo tena ho anao. Ho anao izay mijoro tsara, okenao anolo tena ho an'i Jesosy raha vonina ianao. Dia ampahiranao Jesosy, atory azy indray ny tenanao, avaozy ny faloran-tenanao eo anatrehan'i Jesosy. Na tsisy olona mahitanao ary, ny anjely lanitra mahitanao, ny tompo mahitanao, aza miandro olona tompo, aza miandro olona. Jesosy mijery ny fo fa tsy mijery izao tontolo izao. Ny fonao no jereny Jesosy, ny fonao. Jesosy io, itia Jesosy manolo tena ho anao, atsangano tananao havanana. Raha vonina ianao, mitenena ianao amin'ny Jesosy, izay vavaka voatoninao tenena amin'ny Jesosy ianao. Itia Jesosy manolo tena ho anao Jesosy. Tompo, atsangako Jesosy ny tanako havanana. Ho marika Jesosy any an-danitra sy ny fanaretra Jesosy fa zanakao ao Jesosy. Ary vonina tompo ankatoanao, anao ny asanao Jesosy, anaradianao Jesosy, anajanao fanahy masina, hiaino anao fanahy masina. Itia tompo, anao izay sitrakao irery ihany, anaradianao Jesosy, mandra-patongako any aminao, mandra-patapitry ny fofonaiko Jesosy. Jesosy amboary foanao, avaozy ao Jesosy, tany fa tsy matananao Jesosy. Tompo, ny tananay Jesosy, tazomy Jesosy ny tananay tsiraray avy izay mitsangana Jesosy amin'izao raha sy fotoana izao. Tazomy Jesosy ny tananay tsiraray avy Jesosy dia zanakao. Araka ny tenao tompo, ianao mitananay amin'ny tanakavanan'ny fahamarinanao Jesosy io. Tazomy ny tananay tsiraray avy Jesosy. Aza vela Jesosy satria raha izay tompo no mitananao Jesosy dia very izahay, menjera izahay. Aza vela tompo ny tananay Jesosy fa tano Jesosy. Anompo anao izay Jesosy, anao izay sitrakao Jesosy, naradianao ka tano tompo fa tsy matananao. Tompo, amboary aho, avaozy aho, tantano ao Jesosy, fa anao izay sitrakao Jesosy malala. Ianao no Andriamanitro, ianao no deraiko, ianao no ankalazaiko Jesosy ary tsy misy hafa, ka misaotra Jesosy. Oka ianao tompo, afaka ampidinao ny tananao, fa afaka sokafanao eo alohanao ny tananao. Ngataka ny fanahy masina isika.
Okanao Jesosy anome ny fanahy masinao ho anay tsiraray avy. Tompo, arotsainay Jesosy ny fanahy masinao. Feno anao zay fanahy masina. Okanao ameno zanakao tsiraray avy eran-tany. Feno anao zay fanahy masina. Feno anao izay. Feno anao zay fanahy masina. Okanao ameno anay tobatobaka fanahy masina. Tahaka tamin'ny andron'ny Pentekosta tamin'ireo zanakao. Ray malala arotsainay ny fanahy masinao. Arotsainay ny fanahy masinao, ray malala. Feno ianao izay. Feno anao izay fanahy masina iray. Fanahy fitin'Andriamanitra velonao. Feno anao zanakao tsiraray avy eran-tany. Feno anao zanakao tsiraray avy eran-tany fanahy masina. Okanao ameno anay. Okanao ameno anay. Okanao ameno anay. Atsapa-fanana ianao. Okanao ameno anay fanahy masina. Okanao ameno anay. Okanao ameno anay. Feno anao zay fanahy masina. Amloanay ka hatramin'ny faladianay. Feno zay fanahy masina. Feno zay fanahy masina. Okitobatobaka aminay ny afinao. Ny afinao. Feno anao zay fanahy masina. Avao zay fanahy masina. Irehitra bebe kokoa ao aminao. Avao zay fanahy masina. Amboary zay fanahy masina. Ome fahendreny izay. Ome fanetreteny izay. Amboary zay fanahy masina. Ome foaity izay fanahy masina. Ampenaro izay. Okanao ampiratra ny masom-pananay. Ianao le fanahy ny fahendrena. Okanao ameno anay izany. Fanahy fitin'Andriamanitra ho fenoanao izay. Okanao isolovavanay fanahy masina. Ianao le fanahy ny fahamarinana. Ampenaro zay ho marina foana fanahy masina. Mba homendrika anatrehanao. Feno ianao fanahy masina. Feno ianao. Feno ianao fanahy masina. Okanao ameno anay. 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 Fanahy masin'Andriamanitra. Misaotra anao. Misaotra anao Jesosy. Misaotra ray malala. Ny voninahitra ho anao. Ny dera ho anao. Misaotra any amin'ny fotoana teto Jesosy. Satria niasa ianao. Niasa ianao fanahy masina. Sady fitaovana fotsiny ihany. Ka ny voninahitra ho anao ray malala. Dera ho anao. Aja ho anao Jesosy. Makasitraka ray malala. Apetraka aminao zanakao tsiraray avy eran-tany. Okanao iay, ikarakara, anasitrana zay tsy salama. Okanao iseho amin'ny fahalehibiazanao amin'ny zanakao tsiraray avy. Zay mangetahetanao. Zay mangetahetanao. Okanao anamasina zanakao tsiraray avy Jesosy. Satria milanao izahay. Satria ho avy anao Jesosy. Misaotra ray malala ny voninahitra ho anao. Ny dera ho anao. Hatramin'ny taloha indrindra. Tsy ankehitriny ary mandrakizay doria. Ianao lay masina. Ianao lay masina. Ianao lay masina. Tompon'izao rehetra izao. Eniky ny voninahitra ao an-tany rehetra. Eniky voninahitra ao an-tany rehetra. Eniky voninahitra ao an-tany rehetra. Mankasitraka Jesosy. Ianao lay fanahy ny fifaliana. Misaotra satria nomenao fifaliana izay. Nomenao pe izay. Misaotra. Ianao lay shalom. Lay pe ao anatinay. Misaotra tompo. Misaotra tompo. Alleluia. Amin'ny anaranao Jesosy nangatahako izany vavaka rehetra izany. Izay metrahako izao fotoana rehetra anatrehanao Jesosy. Alleluia. Amen. Amen. Misaotra ny tompontsika. Lehibe ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Ary tsisy toa azy. Ry havana izay fotoanan'io dia mahereza tompoko. Amin'ny herindraitsika mihona eto izokirika moa mbola tsy tonga izy dia mbola izahako ihany aloha no eto izany. Dia mahereza daholo tompoko mbola afaka manao mivavaka ianao. Tadiava bebe kokoa an Jesosy dia miorena tsara tompoko aza miova fa tiantsika Jesosy. Mandeha araka ny fanahy. Mandeha araka ny fanahy dia tsy tanteraka ny filany nofo ianao. Eto. Raha mandeha araka ny fanahy ianao. Roainy devoly dia andositra anao izy. Voninahitra ny eo an Jesosy rery ihany. Hatramin'ny taloha indrindra antsika hitrina ary mandrakizay doria. Alleluia. Amen. Velomandray tompoko.